Basketball ndresika nanao vetivety. Totosa tamin'ity farany herinandro ity ny fanitsanana farany ho an'ny taranja basketball latsaky ny 14 taona fiadiana ny tompon-dakan'ny ihany Niatrika ny lalao manasa-dalana izy ireo raha ampitso etsy amin'ny kanja ivelany mamasana ho fitinina aminao ary izay andro farany tamin'ny fanitsanana izay. Ny ekipan'ny asa ifandona amin'ny U14 ary ny ambotolona ifanazava amin'ny ACA eo amin'ny lalao manasa-dalana fiadiana ny tompon-dakan'Analamanga eo amin'ny taranja basketball sokajy zazavavy latsaky ny 14 taona. Malaza-bojiny no tanterahana tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ny andro farany amin'ny fanitsanana ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao izay nikatrohany ambetolona manao akanjo manga sy ny fandrefiala manao akanjo miloko volomparasy. Ny ekipan'ny ambetolona teto no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 3-20 no 3-30. Azo lazaina fa dia tsy niady loatra ity lalao ity fa dia nanjaka tamin'ireo apaha-efapitaona 4 ny lalaovana ny ambetolona. Ho an'ny sokajazalahy ihany koa dia efa fantatra ireo ekipa 4 hiatrika ny lalao manasa-dalana izay ho tanterahana raha ampitso eny amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina. Kosfa ifampitana amin'ny stade olympique de Lemirna ary ny dream team ifandonina amin'ny AMBB. Ny farana maly ihany koa ny lalao fanitsanana ho an'ny zazalahy ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny Kosbany manao akanjo mavo sy ny challenger manao akanjo fotsy. Ny ekipan'ny Kosbany teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa 3-20 no 2-20. Samy nahitana ekipa mpandray anjara enavy tamin'ity taom-pilalaovana ity no an'ny sokajazalahy na ho an'ny sokajazavavy ho an'izay latsaky ny 14 taona izay. Toy izao ireo vokatra tamin'izay andro farany tamin'ny faninanana izay. Ho an'ny sokajazavavy latsaky ny 14 taona. Ny CNBC niondrika nanoloana ny CSA tamin'ny isa 13 no 17. Ny ambetolona nandresy ny fandrefiala tamin'ny isa 3-20 no 3-30. Ary ny asa nampiondrika ny U14 tamin'ny isa 8-30 no 17. Teo amin'ny sokajazalahy latsaky ny 14 taona kosa dia ny Kosfa nanamotsana ny U14 tamin'ny isa 3-20 no 8-10. Kosbany nandresy ny challenger 3-20 no 2-20. Ary ny stade olympique de Lemirna dia niondrika nanoloana ny MBB tamin'ny isa 7-20 no 4-70. Raha ampitso izany no tanterahana etsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ny lalao manasa-dalana ary ny talata kosa no tanterahana ny lalao famaranana.